Naka sisa kama zile presidente vale na superior na ya ndio Bonart. Ndio mtu kwa ministre sisi gouvernement. Ndio mtu sana tuisha ni kichamba. Ya niveau du gouvernement. Ici il y a des choses dans le Maroc, c'est tout le temps. Il faut le dire de Palestine au ministère de la Sécurité publique. Dans le poste de police avancé, dans les communes, dans la Tamboulouse, par exemple, les vacances qui vont décoller dans la Tania en Soubé, il y a dans l'opinion, en Watana Tamboulouse, des tournaillantions police pyrénéennes, donc on va me savoir, les pyrénéennes, les mines vont avoir besoin de talents, a Castanza zia vampitona watu wazungu ni tunaona sisora na swaka sana fatsikira fotsiny kosa di faharoa ministry intérieur de la décentralisation anisan'le tetikasa na rena to filoham-panjakana asany olo ekrika tompoko tsy voaloha ka nanan'le olona manao azy lompiaka dia lasa miteraka tady grevy le olona nefa zavatra tetikasa lehibe zavatra zatokana ary tsy zary mitokana fa isika mitokana dia very fa tokony mba tsy hozakisany zavatra iseo fa tsy haiko na le bailleur na terena andoro vola na itsika fanjakana ny andoro vola n'ireny olona reny fa tany amin'ny district Navaradrano dia misy grevy anankiroa fa nalamo be tanàna moa izy dia lamina ihany ka tsy misy grevy. Man'ny ministère-ny fampianarana nanao lycée izahay tany Anjeva, nanao CG izahay tany Talatany Volonondry amin'ny tokanana daholo zany zavatra zany mba mifankasitrahana an'le bailleur mba miangavy raha natoy ministre rehefa mba misy fotoana mba asaina ampanajana dia satria le bailleur mieritseritra fa misy représentant de l'État amin'ny vanim-potoana fitokanana nefa ny olona nirahana ohatrany hoe tsy mahakasika tsika na tsy nanomelanjy kanefa zavatra ngezabe ny fahavitana foto-drafitrasa tahaka zany ka mampirisika mba hoe présence physique atsika tokony andraikitra voalohany tena takiny olona mbanivanatakandreny satria PSF banque zao ohatra nolisy tao anjeva miaraka amin'ny équipement fanazarana voalondry ave zao vatatrova tsy fatanavovana publicaine ministère d'enseignement technique tsy haiko hoe misy budget ve na affectena poste budgétaire na affectena ho an'ny ministère ny fampianarana arakasa fa le fatsy le fomba fiasanao hoe recrutement mampabe maso dia mampieritreritra ihany zany satria misy manana budget daholo ane na ny maina na ny santé na ny miaramila na ny polisy na gendarme fa mba leso anankiray ireny a fanadiovana sy fanehoana ny fangararahany fitantanana andindrindrindrindra fanomezana lesona ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy dia very fa navaka anao dia tsy te hiteraka anao ana fa lay zany ana mba fampizarana ihany koa ny vanim-potoana tanazy eo dia akasitrahana ny zavatra ohatran'ireny ka angavanao nanao centre de formation professionnelle izay tany Anjeva ihany nanao an-trano olona valy Grande Bretagne dia mampianatra manjaitra ordinateur mécanique auto dia nangatahana nahazo lettre d'ouverture io centre de formation professionnelle monsieur le ministre kanefa mia tsisy mizoira mihitsy amin'ny fanjakana ny mpampianatra sy ny mpandray-tsekoly ka mangatahana mba hoe sika zao dia mba raisinao izy manokana mba hifampizaranao am'izay politika fitantanana atao fampidirana zareo mpiasa-panjakana zay. Rovan'Ambohimanga anisan'le ariana Navaradrano ary tsy Navaradrano ihany fa itinéraire na le Antananarivo Madagasikara manano tantarany a na ny tantarana andrenam-pamomerina ary mivaroka iraisam-pirenena izy io fantapako fantam-pirenena voasoratra eo anivon'ny UNESCO mampalahelo nefa ny lalana mandeha makany amin'ny le Rovan'Ambohimanga ka miantso ny ministère ny travaux publics tokony mba hijerana manokana mihitsy satria be ny vazarytsidikany rehefa vary anaty rova izy dia makany Ambohimanga na ny tantarany firenentsika teo ny ingany dia very angamba fa tokony mba omena lanja manokana satria lasa tsy manaly le filana moa ienandroantsika io satria zadiny fa autoroute ny andianana rehefa miala autoroute dia miditra lalana tsy fanoenao dia ohatrany hoe manamena rany ka mavanantro avy monsieur le premier ministre majerena manokana ny Rovan'Ambohimanga farany a ny fambolena district Navaradrano dia misy mamokatra ary mpamboly a
Vida zay fa tsisy micro. Zato roapolo raiky amby sotroboka roalatsiraka nato district. Sotto deve tutto andrebatori si sotroboka, molto previsto sin a Roma con governo. Volontario di solo stata telema na tutta il fifana satia tamini luz da Tomasna dia pensa niasa na toa pensa niasa na toa pensa que com investissement artística mas daí tentando Tomas na zona as para pila tá correndo cada história na era puera sai na ni zero tinha que aprender na ni universidade na zona pila bem a da minha capabo para se ter uma cidade. Programma le chicken naman din. anak sezali bagaimana saya disekis yang berkutona spirna zula pengiran bulasan biasa saya tanana biasa teni tukna de tanana mama yura na kanifanya yura na swa bali bazan si fova mora penega vino kusa so premis de batu ganto maseno makairan vao saya ta siklona no polestan makairan vao makairan tukna lex Andava maravilha na polícia de afaka manome fitaovana koa anao dia manome fitaovana satria lavatsy zay manome carburant polícia gendarme fa na dia zany dia makasitraka fangaronao boaka za moa niezaka mangataka audience taninao fa tsy hanazo audience fa tsy mampalina fa aikanao fa sahirana fa mangavanao le tanàna jerevantsika fa manaka zany zava-dehibe koa ny mampasapiaro tena resaka herinaratra tamin'ny 2018 efa nanomboka ny ataontsika hoe étude sommaire mombana barazana volobe nandalo hoe fitondrana telo iny a zay tsy asiko commentaire fa matetika zany ny barazana volobe teto dia mangataka monsieur le ministre de finance efa tsy olana risoriso amin'iny so ny barazana volobe zao a tsy olana teknika fa resaka vidin'le herinaratra ngamba no asianareo olana fa dia mangavanao monsieur le ministre tsy tia teny barazana volobe tso za atao ny teny era-pirenena satria ametraka usine maro olona any Tomasina aza jerevana le hoe taxe amin'ny importation matériel aza mijery an'izany azafady fa jerevo le herinaratra entin'io makaty Antananarivo jerevo le herinaratra zay ahafahantsika misy usine maro mety iforona mo Tomasina rehefa tsy afaka atao satria herinaratra tsy matody donc le barazana volobe tena ilaina faran'izay malaky dia iandry firy-taona depuis 2018 ka 2026 zao dia mbola iandry firy-taona koa mba ty fitondrana ty manomboka le barazana volobe mila siavina le avenant dia manomboka le resaka lalana tsy ny sisa mbola resaka herinaratra ihany fa resaka indrindrandrindra ny misy lalàna ny fidinay teto dia misy hitako hoe mampatahotra iny lalàna iny momba ny pétrole zany hoe fanjakana zany zao hanafatra pétrole tiako jerevantsika ndraiky io zavatra io satria amiko ohatrany miembotra nanao privatisation tsika tadinareo ma Solimata taloha privatisena jerevo izy rehetra eo galana iny na jery nanao privatisation tsika banque rehetra andesana banque zao nanao privatisation tsika téléphone taloha tadidiko iandro client azy avy any Tomas mila miakatra ty Antananarivo téléphone mandesana téléphone ka antsika raha ohatrany verdale hoe ohatrany hoe nationalisation dia hitako hoe tsy dia tsara loatra message tsy tsara amentsika partenaire technique et financier ka migavanareo zany membre gouvernement tena nazavan'io ny supprime amin'ny bailleur de fonds rehetra fa io zavatra io hitako hoe somary malailay lasa malarasy ny climat des affaires eto Madagasikara zay ny ena fa mbola mamerina ny fisorana sy fakatelemana tany nataonareo dia niandro effort avy amin'ny premier ministre ho an'ny sy fandriam-pahalemana ho an'ny Tamatavy sotra tompola magazatra tompola sorana manokana ny vahoaka
Sombabaoaka manaraka metsika fitenenana dia sombabaoaka mitondra larina fa 174. Sombabaoaka Resamba André lana tao amin'ny distriktany Morondava. Misaotra mefitenenana dia matoforoa miaraka mamparanjana miarabanao dia matofo ministra ianareo membre ny gouvernementa ary miaraba mpanajana ihany koa atsika sombabaoaka rehetra. Eto ny tenako dia manarota miara-mampiarana ihany koa ny vahoakany Morondava izay manaraka an'ity fandarana ity. Ny voalohany angamba dia makahery ny gouvernementa tenanay mba hanometrana ny asa rehetra izay mety hitondra fitoniana sy hitondra fahasoana ho an'ny firenena malagasy. Amin'ny maha-sombabaoaka ny distrika Morondava tenako moa dia misaotra amin'ny fampanantenana izay voaraika amin'ny fandalovan'ny fitondrana amin'ny joro taria ny matofoloha tany Morondava ny tenanay ary matoky fa ny fanatanterahana ny fampanantenana ireny dia mitateraka tokoa sy hoely. Na izany izy dia ireto misy fanontaniana manamafy ny etaeta ny mponina ny distrika ny Morondava ka tiako ampitaina aminareo amin'ny von'ny gouvernementa. Mitokana amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mbola manamafy izahay ny fangatahana mba ho betsaka ireo mpampianatra ho tafiditra amin'ny recrutement manaraka izao ary io moa fa toky nomena ny vahoaka tany Morondava. Mangataka ihany koa izahay mba hanohizana ny fanamboarana ny trano-tsekoly CEG eo tsy mahavoakely izay ahitana efitra fianarana 420. Io moa ataoko hoe asa tapaka tamin'ireny zava-misy tamin'ny fotoana ireny dia mba tsara angamba raha hoe tohizana izay le continuité de l'État. Ho an'ny ministra ny asa vavety dia azo-sapahitana ny ezaka efa nataonao monsieur le ministre fa mbola mpinakely angambana satria mangataka izay ny anamboarana aingana dia aingana ny point noir rehetra amin'ny route nationale 34 iny satria eo anelanelan'ny mandroto sy miary vaso dia tena ratsy dia ratsy koa ny lalana ary misy fiatraikany amin'ny fizahatany. Nefa fantatsika moa fa raha i Morondava dia ny allée des baobabs zany dia maneran-tany ny fahafantarany olona azy. Mitodika ihany koa tenako ana ministerany Jony sy ny toekarena manga misy samby lehibe manjono foana eny amin'ny morontsiraka Morondava ary mampiasa rato mirefy 10 kilometra ka hatramin'ny 7 kilometra ny halavana. Moa ve manara-dalàna aloha ireo samby ireo satria tena lasa sahirana ny mpanjono madinika ankehitriny ka dia izay no anisan'ny antony mampiasa le fampiasana le hoe rato tarakaky izay tena maro dia maro izay marina fa tsy manara-dalàna ary izy ireo moa dia tongan'ny surveillance de pêche raha voa tratran'izy ireo ka mba mangataka izahay andriamatonga ministra mba omena rato manara-dalàna 5 izahay ao Morondava ireo mpanjono ireo satria ny antony dia tsotra izay no isan'ny fianakaviana very fivelomana ankehitriny no ireo sambo lehibe manjono eny amorontsiraka Morondava ireo ankehitriny. Andriamatonga ministra ny indostrie sy ny fampivelarana ny setra tsy miankina akasitrahana aloha ny fidinana nataon'ny fitondram-panjakana tenena leva mijery akaiky ny orinasa siranala reto no tenako dia mitodika manokana aminao dia matofolohan'ny antenimera-pirenena satria fantara tokoa ianao fa dia mitokotoko tokoa manampy amin'ny famerenana any siranala ity. Ka eto ny tenanay dia manamafy ny fangatahana izay efa natao tany Morondava natao vahoaka ny anokafana aingana dia aingana ny orinasa siranala satria io dia hiteraka asa ho an'ny tanora rehetra ao Morondava. Farany ny mitokana ministeran'ny fambolena sy ny fiandrinana fiandanana ara-sakafo tokony ho maro ny rano azo avy amin'ny barazy midabara 5
ny kanalina mitondra ny rano makany amin'ny intermédiaire sy ny zone delta dia tsy mahazaka intsony fa vakivaky foana zay moa notenen'ny sodavabahoaka ny mahampy teo koa mangataka izay mba ho adina io kanalina io ho jerena ny poinoara rehetra manomboka ny Morondava ka hatrany Mahampy satria raha vita izay dia itombo 3,000 hektara ny velara-tany azo ambolena vary. Misaotra tokola makasisika tokoa. Misaotra Lorakina ometsika fitenena no ramanatantely firelarana fa 120 amby fombabahoaka latomboronotany faha Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena, Andriamatoa Praiminisitra, ianareo gouvernement isika namana sombavabahoaka rehetra. Ankehitriny Andriamatoa Praiminisitra tonga dia mitodika anao avy hatrany satria manomboka ho raharaha eto Madagasikara ity resaka famonoana zaza ity fangalarana zaza ireo olona tsy hita popoka koa dia eto dia mitondra ny tenin'ireo vahoaka makasika ny resaka fandriampahalemana. Mitodika vetivety aminareo ministra ao amin'ny poste sy ny fampitandavitra ary ny ministra ny filaminam-bahoaka ny tenako ankehitriny satria misy koa ireo caméra de surveillance Antananarivo renivohitra izay ilona sy atenena fa tokony mitondra pista kely ho an'ireto fanjavona an'ireto ankizy ireto. Ny mahagaga nefa dia tsy fantatra loatra ny tena asina an'ireo caméra de surveillance Antananarivo renivohitra ireo. Ohatrany hoe alaim-panahy ihany ny tena satria rehefa mijery ny tena asan'ireto caméra de surveillance reto dia toa ireo camion lehibe miditra eto Antananarivo no tena jereny ireto caméra ireto fa raha manontany ianao hoe raha misy loza na zavatra mitranga eo akaikin'ireny caméra ireny dia tsy hitany vahoaka hoe aiza no hijerevana an'ireny zavatra ireny. Ka mitodika aminareo tompona ndraikitra izay tompoko hazavao mivahoaka an'Antananarivo hoe raha misy zavatra mitranga akaikin'ireny caméra de surveillance ireny aiza ny olona ny tokony hanantona hijery any amin'ny polisy ve sa any amin'ny resaka poste sa ao amin'ny commune urbaine Antananarivo. Mba mila farazavana kely tompoko makasika izay zavatra izay. Manarakaraka izay dia mitodika ministry ny varotra ny tenako. Tsy fatako raha ao ministry ny varotra eny tompoko io izy io. Somary ohatrany lasa saina ihany raha matoa ministra makasika ny fomba fiasan'ny ministera satria lasa ohatrany mialatsiny amin'ny fomba fiteny lasa gesta teknika ihany ny descente ataonareo eny anivon'ny tsena satria dia maro tokoa ireo entana avy any ivelany lany daty raha neto Antananarivo renivohitra fotsiny mijerena. Raha mijery fotsiny tsika eny Ambodimisotry dia gaga ny tena mahita dibera eny amin'ireny tanin'andro be ireny. Gaga ny tena mahita biscuit izay efa hita fa tena lany daty. Gaga ny tena mahita an'ireo fromage isan-karazany izay mitopaka eny anivon'ny tsena. Mangataka izay raha matoa ministra nijerevanareo akaiky an'ireo mpamogady an'ireny entana ireny satria ho an'ambo manarina sy ny manodidina dia efa betsaka ny olona victime ny resaka fanapozinana ara-tsakafo tao anatin'ireny sakafo lany daty marobe ireny. Manarakaraka izay dia makasika ny resaka ao amin'ny ministeran'ny asa. Eto Andriamatoa ministra dia mitondra ny tenin'ireo mpiasan'ny zone franche izay manodidina an'ambo manarina izay marobe tokoa ny zone franche eny amin'ny distrikana ireny. Mangataka tompoko aza vela ho kamboty ireo mpiasan'ny zone franche. Raha tsy teny fotsiny ilay teny Andranomena izay tsy voaloha mambolana maro ny karaman'ireo mpiasa ireo gaga ny tena tsy mba misy ministera mijery ireo mpiasan'ny zone franche ireo. Koa mangataka izahay amin'ny anaran'ireo mpiasan'ny zone franche nijerevana aingana dia aingana makasika ny situation andreo
mpiasa ireo. Farany Andriamatoa Minisitry ny fambolena izahay ambomanarina dia ny 700 ny mponina ao aminay dia mpamboly vary reny betsy mitatatra. Ankehitriny dia tsentsiny tsikafina ny lakan-drano ka tsy tonga eny an-tanimbary-ndrano hany ka lasa mivarotra ny tanimbary amin'ireo mpanambola ny tantsaha. Mangataka izahay toy ny fanaon'ny Ministera ny fambolena teo aloha manao asa tana maro amin'ireny fanalana tsikafina eny amin'ny tanimbary betsy mitatatra ireny. Izay nga matompoko ny lava koa dia makasitraka makatelo atao. Sotra fitraka tompoko. Mandray fitenena manaraka lehibe ny mpanoatra Raviny Zay Filibera mitondra lalana fahadimapolo lany tao amin'ny distriktin'ny Ambovobe. Saotra Andriamatoa filoana tena miarahaba Andriamatoa Prime Ministre sy nareo membre ny gouvernement. Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernement. Ampanajana tanteraka no ivantana ny teniko aminao sy reto fanontaniana manaraka ireto. Tsy observateur intsony ianareo, fa ianareo no amin'ny fitongana. 7 volana izay no vita. Inona ny bilan? Tsy izahay mpanohitra no tsara anareo fa ny vahoaka malagasy sy izao tontolo izao. Azadiny fa ny mandat nomeny fitsarana avy momba ny lampanambolena anareo dia fanomanana ny fifidianana sy ny tsy fandravana ireo antom-panjakana sy rafim-panjakana misy voalazana lampanambolenana Repoblika Fahefatra. Nampanantena fifidianana ao anatin'ny 7 volana hatramin'ny 420 volana ny gouvernementanao. Mangataka ny amoahana calendrier mazava izahay. Diovy ny kianja dia avela malalaka ny rehetra handray anjara amin'ny fifidianana. Ny vahoaka malagasy no misafidy izay hametrahany ny fitokisana. Andriamatoa Prime Ministre, nahoana no manizingizina ianao fa tsy misy cadre politika ny eto Madagasikara? Raha ny filaza dia zay rehetra gadraina no ny atteinte à la sûreté de l'État dia ambara fa cadre politika izay. Tokony hazavaina tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy. Manjeky ny insécurité tatoato manerana ny Madagasikara. Inona ny fandraisana andraikitra sy ny politika mazava entinareo miady amin'ny tsy fandriam-pahalema? Ahoana ny mikasika ny famerenana ny vérité des prix amin'ny carburant? Ahoana ny fifandifiany programma ny fanavaozana sy ny fitakiany SADC? Vita, mbola tsy vita Andriamatoa filoha. Ivadika amin'ny distrikana amin'ny Fombeandroy. Amasolo vaovao-bahoaka. Ramatoa Ministry ny rano. Fantatra fa misy ny fitariana atao an-dranoboa makao amin'ny vilina amin'ny Fombeandroy. Fanjavatra tsara ambara dia tsy maharaka ny filana io rano io. Misy ny fanatsarana ny débit di bassin de captage Mahavelo amin'ny Fombeandroy zay efa natomboka ny asa ary financement ny onjo io fa lasa njana tampoka. Inona ny antony? Satria ny ilana an'io dia hoentina mamatsy ireo kominy andrefana amin'ny Fombeandroy sy ny litoraly Ray Manontolo. Ny extension ny Jirama Fokotany Mahavelo Subiabo Andriamatoa Ministre efa any amin'ny Jirama ny vola nefa hatramin'izao tsy manomboka ny asa. Ny groupe faharoany any amin'ny Fombeandroy ataovy ny ahatonga azy any amin'ny Fombeandroy Andriamatoa Ministre ny Angovo.
nifitra ny asa vaventy akory ny fitohizany RN13 vovombeam-pamaty zay fanazahoana famatsiam-vola raha lazain'ny prime ministre teo fa nahitana vola hafa ny anatanterahana ny beraketa Soana. Inona ny mampitarazoka ny RN10 mampitohy any Ambovombe sy Ambondro amin'izao fotoana izao satria raha ny fantatra dia miandry ny paiement de compensation ireo voakitika amin'ny tany izay fanjakana no tokony handoa izany. Dia matoky zahay fa hiroso ireo asa rehetra zay efa nitanterahina ary manantena ihany koa zahay fa havita lavitra no nataonay ny fanavaozana zay hoentinareo. Saotra makasika. Raha teo Patrika afaka namaly. Honorable mitondra lalana fa 113 aminy. Honorable la Ambarazaka honorable Sulbomboka zafady Sulbomboka Fidele Soka presidente Merhaba Deputy Prime Minister, merhaba tsika rehetra mpikambana anaty gouvernemanta. Merhaba tsika sombaboka anamity. Fanontaniana voalohany makany amin'ny ministre ny fambolena. Areo Madame Ministre, tsika izy nao tsy mahita tsy tao. Ay, asafara reo. Andreo lany. Ny Riplus tetikasa anaovana sy anatsarana ny fambolena ao amin'ny distrikana Ambatondrazaka sy ny fatra Otramangoro. Fatra Sofiano izy député Atabaibaty. Ny olatsika androany Madame Ministre tsy miainga mihitsy ny foto-drafitrasa amin'ny alalan'ny Riplus. Fa lasa mijanona fonctionnement foana tsika. Dia hatramin'ny vina no hijanona amin'izay tsika rehefa zao zany vary efa miakatra. Efa tokony mandeha tsika zany rehefa kanadio kanalina hanatsara ny digre rehetra, hanamboatra ny foto-drafitrasa, hitatera ny isotomana ny rano mankeny tanimbary, ny toadrano sy ny sisa. Olana ny izy zany satria tsy miainga izay foto-drafitrasa. Inona ny andrasanareo aminay parlementaire anapinay anareo mpanatanteraka ao anatin'izay anafidiany misy zay vony. Na dia ratsy aza vidim-bary ny tsatsato tsy afaka miala ny fambolem-bary. Ka rehefa ratsy ny vidim-bary sarotra ny fambolena votoby laotriny akoho le tsatsato. Dia mangataka zany zay boskenan'izay rehefa tomisy fa sahirana le tsatsanay zany amin'ireo tejandranakory. Le vitsika hevitra foana hoe ny ahoana ny ahafahana mahita bidim-bary, ahafahana mampiakatra ny vidin'ny vary, mbola adisana ny izy hatreto fakahirezina ny azoko entina ho anareo ao anaty ministera varotra sy ny filoha fanavaozana Repoblika Madagasikara, ny ministera ny fitantaram-bola, ny ahitana vahaolana mahomby sy malaky zany manoloana an'io fampiakarana vidim-bary io satria enjana be le izy. Raha ohatra ka tany Morondava zahay roa amby telo andro nahita vahaolana nampiakarana 2,000 ariary ny kilao ny voanjo. Fa efa mambolana ny tany amin'ny faritra loatra sy ny taty Itasy, Ongolava sy ny sisa fa tsy mbola voavatsika le resaka vidim-bary dikan'izay mila mandeha mafimafy kely tsika zany ao anatin'iny. Tsy fanakiana zany mafakahirezana. Ho an'ny rehefa mitoroana ny teny. Ho an'ny ministre général. Raha Madame Ministre, za tsy mahay manasoaso fa mahay makasitraka kosa. Komba be le resaka rano amin'ny distrikana Ambatondrazaka, nanosy hevitra anao tamin'izay hoe sao dia matokony omena bonbonina aloha zay. Manam-piandrasana ny ahafahantsika mamoaka manangana sy ny bendrano vaovao, efa tonga tompoko le bonbonina fankasitrahana. Fa le camion citerne mbola tsy tonga
mila piazakazahana le resaka fanamboarana ny tambajotra mitondra ny rano sy le fanamboarana sy ivendrano vaovao. Misy tia zava-bety a le fandanjana le fiara mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa, zahay mampiasa lalam-pirenena faharoa mba tsy nimbalana le tomboka aloha tena hoety tsika milanja le fiara be reo. Maheno za fa tsy misy ny vitimo ny lalam-pirenena faharoa zay mialoha nidirana amin'ny lalam-pirenena faharoa mbola maro ny tsy vita. Dikan'izay a iaty re zany fanaovana an'iny a za mbola vice-président faritany Tomasina iaty tena lalam-pirenena faharoa zany rehefa tsy misy vitimo satria le resaka problème maniran de lany le izy de mangataka nijerena akaiky an'izay na hitaditsika lalam-barotra hafa anavarana zay. Ministeran'ny poste le TNT le ministre io aloha ministre Gasikara insiste avako aminareo mirahalahy izy efa fotoana ny ampiasantsika le TNT zao bakasitraka amilezaka fanamboarana ny émetteur amin'ny faritany Tomasina ministre Gasikara fa ny firenena vaksana mbola tsy mandeha loatra eto amin'ny vice président ny tenenako an'izay a de mba mila tosika mafimafy kely manampy raha ohatra ka misy ilanana anay ao anatin'izay a ezaka zay misaotra ny misy ampiny amin'ny ezaka sy niasa zay natao a mbola tsy makasitraka misy ny atany aloha fanendrena président fokotany sotra Omentsika fitenenana indray a sovahoaka mitondra larana fa 7 ampy mivaraka sovahoaka Mara Dona. Le ampidirina le sakafo atao avy any ariana azafady. Ampidirina le sakafo fatao avy any ariana azafady. Omena fitenenanao 5 minutes. Misaotra Andriamatoa Filoana nomeny fitenenana, miarabanao mpanajana, Andriamatoa Premier Ministre sy ny mpiamana amin'ny gouvernemanta, isika rehetra solom-bava-bahoaka magnano kopakopa-tanana ny vahoaka ny district ny Nosivady. Voalohany angatahana fanazavana dia ny ministre des travaux publics, aleo monsieur le ministre atao mazava. Ho ataonareo ve ny RN11 mahakasika ny Nosivady sa tsy? Satria dia raha ministre teo alohanao dia efa nilaza fa efa voasonia ny OS amin'ny fanamboarana ny RN11 manomboka eo Manoro hatrao a Nosivady Mananjara. Manarak'izay ihany koa dia raha nandeha ny tenako tamin'ny lalana avy eo Manoro ka hatrao Nosivady dia efa vita daholo ny baka 3 ho an'ny faritra Tsinanana. Fa kosa ny any Nosivady dia tsy misy fikitiana Andriamatoa Ministra baka Nataniady ary ny baka ny Nosivady dia niletika efa tamin'ny 2024 dia hatramin'izao tsy vita mba angatahanay hoe mba homeo fanazavana mahakasika an'izay fa ilain'ny vahoaka ny fahavitana izany. Eo ihany koa ny karaman'ireo baka misorana ianao satria fa vita ny 52 mois fa kosa mbola misy enimbolana indray tsy vita ka sao dia hitarasika indray Andriamatoa Ministra fa efa misy aza ireo mpiasa ny baka maty tsy nandray ny karamany ka mba jereo akaiky izay monsieur le ministre. Angatahanay ihany koa mba hijerevana ny pont Anambodilafa, commune Anambodilafa, izay commune rehetra voakasika izany pont izany dia efa mitombo roa avoeny ny vidim-piainana izay tokony hanaovana travaux d'urgence. Mitodika amin'ny ministre ny gendarmerie filaminana zany dia tokony efa avadika kompania ny brigade ny Nosivady fa efa be ny filana amin'izany. Mba jereo ihany koa ny trano ny gendarmerie ao Nosivady fa tena simba dia simba ary tsy mahatonga ny gendarme hanana fahavitria. Nanome toky ianao Andriamatoa Ministra tamin'ny fasafasy farany fa anome 15 éléments ho an'ny Nosivady hatramin'izao tsy tongany izany. Monsieur le ministre ny filamina-bahoaka
tsy sasatra ary ho averiko foana fa mbola tsy misokatra ny komissariat rehefa tadosimbo izy io efa tamin'iraiky amby roapolo sy roa arivo no efa tokony hosokafana fa ilainay zany amin'ny fandriam-pahalemana. Raha matoa ministry ny fanabeazam-pirenena raha tamin'ny fasafasa farany dia nanome tokony ministra teo alohanao fa nomea table banc arivo ho an'ny nosy-varika tsy tonga na iray azy. Cantine scolaire tsy mandeha intsony ny cantine scolaire aiza ho aiza. Ny Paille Maso mangataka izahay ny anaovana ny Paille Maso farany sy haingana. Biby fa monsieur le ministre mba jereo fa misy fangalana vola any ambadimbadika any ho an'ny biby fansoavina. Ho an'ny paikady makasika ny resaka vanilla nahoana no nafindra madame ministre ny commerce ny fanaovana izany nefa nosy-varika no isan'ny tokony amporisihana amin'ny fanaovana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany. Raha matoa ministre ny commerce ihany mba jereo madame ministre fa lasa atao efa miretana ilay fametrahana ny fanatsarana ny asan'ny resaka varotra fa mba omeo fotoana ny mpandraraha madinika aloha hianatra ampianary izy ireo fa lasa efa miretana isan'izany ao Asavato. Mahakasika ny agriculture mba iza ho aiza ny station de pompage ny fanovelona sy ambodilafa amin'ny tetikasa Defily. Dia jereo ihany koa fa ny tapany ambony Osakaleona dia ratsy mivoaka bary mijaly ny vahoaka. Pêche ovina no alefa ilay lakana be ho an'ny pêche izay efa tonga ho mananjary tokony omena ny nosy-varika. Dia ho an'ny teknika mba jereo ilay centre professionnel fa efa tokony hiasa izany. Ministre ny rano jereo ny PPM manay iza no vita amin'ity taona ity. Ministre ny poste jereo ny pylône fa maro ny commune tsy mahazo abattoir. Andray firenena manaraka honorable Roulahy. Sumpah-bahoaka miampy amin'ny distrikta Matavy faharoa. Tondra laharana fahazato efapolo fatampy. Menanao tompona. Sono betsaka amin'ny firenena monsieur le président. Andraso bebe. Patronne bebe. Avereno manino hoe? Voasazy? Non, non. Misy code dôny ty zavatra ty zay soratra face à face. Reny olona tonga teto aloha any. Misy an'izay satria zay tonga teto aloha. Fa non. Sono betsaka monsieur le président. Zany zany fa absolu nisy fotoana raha ty gorotana miezaka mandamina eto. Zay tsy misy satroka ka boribory raha ty. Lalàna fe alevatsika raha ty. Ina moa satroka ataonao? Honorable, engelenge usatsika, varady satsika. Zaho président moa sy teo. Iaho fa nidiranagataky teo hoe zay député sy manahaky keto na amin'ny question gouvernement reto sy voalika lasa tokony taratasy. Fa tsy tokony rehefa teto zany tokony sy moty fa miandry reto malaky gouvernement reto. Ay, marina zay. Voilà zay. Sir président. Rapido zay, voilà. Ate rapido zay zareo vao mamana. Quand même, pour te dire, moi, ça nous, c'est pour te dire. Là, voilà, il est présent. Il est tout dans le ça très bien. C'est pas monsieur le président. Zahay raha natao compte eo enimpolo na fitopolo eo député taloha tonga tato. Enimpolo angamba raha be satria zay mbola mijanona tao cafétéria.
le tonga tao iako rehetra miaraka aminahy rehetra hitako tonga tafarako za tsy nanome taratasy nefa za ndraiky miteny farany ka zaho azafady re matofolo fa nisy ohatrany manaheraky nisy anarana alefako taty tam'izao nanao soni tao amin'ny braoko dia izareo teto ambony tsy nahafantatra an'le izy mety ao anatin'izay anarana zay misy anao satria alefako le izy fa le nitarika teto aloha am'izay tsy haiko hoe nanotonga taty nefa nomeko le taratasy fa tsy haiko nanaovan'zareo azy areo tohizatsika le izy satria nanao akory tsika za tsy mety ndray fitenenana foana tsika rehetra omenanao ny fitenena to Monsieur le Président, namoni fitenena. Miarabanao le retour Premier ministre sy ny membre du gouvernement zay tonga eto. Mitodika ministre ny fanajaliana ny tany sy ny fananan-tany. Miandry zay Monsieur le ministre amin'ny ONG élargie zay hita fa amaolana betsaka mikasika ty fananan-tany ity. Miandry ihany koa ny décret d'application amin'ny lalàna zay voalainao maly mikasika ny tany zay misoratra amin'ny mpanjanatany na amin'ny colon zay verina amin'ny fanjakana ka isitrany ireo nagnamety molaly. Anisan'ny tegna zava-dehibe ho an'ny district Tomasony Faroa satria district Tomasony Faroa farany zay malaza manana olana ara-tany. Magnaraka an'izany naika tsy tia tonga aty zany Monsieur le ministre fa marobe message tonga ako eto eo anivon'ny olana ny port sec manotola sy ny vahoaka ao aminy zany par rapport ny projet ny SPAT zany ka miangava Monsieur le ministre Monsieur le Premier ministre no mba hijery akaiky ny famagna olana any an-toerana satria eo moa zany projet mpanjakana zay ataoko hoe intérêt public eo ihany koa nefa ny vahoaka etsy an-dany zay ampolo-taona nipetraka atao ka ny angatako ny natoa ministre dia atao toereo mifarignina sady tsy manaraka ny reniny tsy manaraka ny zanany zay ngamba ny mikasika ny resaka fananan-tany ary ramatoa ministre ny fitsarana agnatin'ny famagnolona ara-tany tsika am'izao fotoana zao maro nefa ny toerana fa voadidy manolona ny fahasarana-bahoaka mandalovan'ny sokolona gezanirena ny vahoakanay raha azo atao jenireny koa ny fanatanterana ny didy reny any fotony manolona zay olona maro samihafa zay. Mikasika ny ministre ny fanabeazana firenena ao folopainta dia misy EPP 12 salle zay vao eo amina 50% tsy avitany am'izao fotoana zao ka miangavy ny fanohizana zay fotodrafitrasa izay. Takazana koa ny ministre ny enseignement technique efa nahazo lycée technique zahay prévu 18 bâtiment no atao eo amin'ny valo efa vita am'izao fotoana zao ny ambo zany mbola tsy vita efa hoalaka roa taona zay ao amin'ny fokotany Agnalamalotra commune Antokezambara ka miangavy ny fanatanterana zay fotodrafitrasa zay. Monsieur le ministre ny agriculture efa misy projet teo aloha no hanatsarana ny lemaka ny Andramina fokotany Antaratasy commune Folopointe Katrarty amin'ny commune Antokezambara anisan'izany ihany koa ny Amporoforo sy ny Andodabe ka mangavy am'izay rehefa manaovana todrano zay. Mangatika ihany koa zay masololy mifanaraka amin'ny toetrano indrindra fa ny zanaboly jirofo kafe satria ripaka ny gezania ny fotoboly ny Tomasina Faroa ka miangavy makasika an'izany. Raha matoa ministre antonina ny tamatavide dia misy ny magnano santana maro hatram'izay ka hatram'izao kanefa noho ny fandaovana cyclone misy nefa vita ka mangataka zay imo amin'ny alalany vivre contre travail. Mikasika ny ministre Tanora ny fanatsarana sy fanamboarana ny terrain ao Folopainty amarenivohitra ny district Tomasina Faroa azy. Ministre Serasera tezitra ny délégué ny Serasera Folopainty ny vahoaka satria
sy regniny vahoaka zany ny vaovao no miantony eo amina 30 metra miaraka station ihany no maregniny vaovao ka mangataka zay mba omena azay fitaovana tokony manerika ny commune mikasika ny serasera ny sande mangataka zay bloc opératoire au full point ny ao ambony laza satria agny misy groupe 2 zay misy jiro araka volazany namana teo ary manohy ny fagatana zay mba ampadianana ny jiro mikasika ny ministre de l'environnement misy ny voalazany appel d'offre atao azoala ireo fotodrafitrasa eo ny commune kanefa voararany lalàna amin'ny fiarovana ny azy sy fikajiana ny alan'andro ka mba mangataka zany zay eo amin'ny fotodrafitrasa fanjakana dia tokony amiana autorisation manokana zany mba afahana matateraka ny manaja ny voafilitra lalan'ny voalazany pompe. Oui, ometsika fitenena manaraka mbo anatin'ny jery zay taratasy nomena ny avy ao bloc le izy tsy fantatry hoe nomena ny SP nomena ny ita zay izy jerentsika fa raha tonga zay dia omitrafeo le raha fa alefatsika eny ka fa tsy maintsy hojerentsika député manaraka sovavoko manaraka andray fitenenana dia sovavoaka Bismarck izay alao izy tena za mbola mandamina an'io tsy resaka iny fa misy taratasy nalefako aty tsy tonga aty le taratasy za tsy misaotra nafatako hoe izy le misaotra ministre ny angovo andriamato ministre fantatao loatra angamba iosy tena mety hoe tsy avy any aminao le izy fa mila bajerena angamba personnel satria groupe vaovao amam-bolana vao haingom-bolana mahery kely dia vasimba sahady mety misy angamba togafianao na tsy fatako zava-misy dia fa nomena vaovao indray zay zao dia faraka afaka volana koa dia ho simba le izy ka tokony mba jery ananamaso ihany ireo personnel reo raha fijery koa satria manjary maniva nefa miezaka ianareo sy ny fitondrana hamany olana miresaka angovo zay. Ny faharoa ministre ny antany magataka monsieur le ministre dia tena le tamikaranana sy fokotany eo dia miverimbery tsy nanao fety zay député dia le zananao zany mba mireglera zay lelanelany ihany mba gatana mba hanafianganana azy. Ny ministre ny fanatanjahatena ny gymnase zay monsieur le ministre mba tokony fotana fa efa hitiriany akata maro izy ao mety hoe misy ny zavatra blocage fa inoaka fa mavaly zany ianao. Ny ministre ny asa vaventy isorana trano le fanambarana ny lalana masoa iosy fa ny endro kely tsy azo ifanenany tomobily anankiroa ny lalana iny lasa nakelezany zareo rehefa mamboatra anazy ary izy aloha dia miazakazaka amin'ny fanaovana azy. Ny ministre ny ponina misaotra rahato ministre satria isany nahazo fanampiana sosialy izahay iosy ny angatana moa mba hisanjaka amin'ny district maromaro izany fanampiana izany satria misy namana mbola miteny sy nahazo dia inoko fa vitanao izany. Ny ministre ny rano misaotra rahato ministre satria misy an'le forage zay tarainako hoe tsy vita ny forage d'urgence fa nahazo an'le projet paep zay isany nahazo amin'izany district an'io tsy isorana be dia be anao. Ny ministre ny fanajariana ny tany milamina ny tany ao aminay misololita hafa sy fandana ihany ianao angamba efa ela ny aina teo iosy aleo omena an'izay tokotany ny tokotany omena an'izay mpivahiny ny mpivahiny avelenao fanjakana daholo zay mba tsy kitiny zareo tsy maninona misy dia zay mbola tia maritra mividy amin'le vidiny mora zay napetaka.
ny ministry ny fampianarana sy fahasalamana, ny fandraisan'ireo mpiasa-pandakana zay mbola sécurité sy ireo ao amin'ny rehetrarehetra ny fahasalamana mba mahazo anjara angamba zay io sy madame ministre satria tena io ny politika zay andrasa rehetrarehetra any ambanivohitra any. Ny ireny irakiraka mandeha ambanivohitra reny madame ministre dia miala ao amin'ny CSB mandeha any amin'ny fokotany tsara raha hoe mahita partenaire sika omena fitaovana izy ireny na bisikileta satria tena miaina tena miasa izy ireny nefa tsy karamaina tsy makatombo fa tena mpitiavana ny anaovana azy ireny. Zay angamba andromatao filoha mitenikely avy aminahy fa dia misaotra tsika rehetra milasoa tompoko. Ao zay zao ialako tsiny ialako fojo aminareo fa misy voakitika raha ty fa voavaky ny izy moa vice-président ny filoha firenena daholo le taratasy arepako aty fa tsy fantatro nampikorotana azy teto dia ifonako aminareo zay zao fa za kosa nefany tsy maintsy mba miasirea ny asako ma président assemblée satria tsy tia hanao blocage aho amin'ny karamanareo sy mikadioba fa za sady mitsotro no mibaby sady miloloha ka tsy hitako ny anovana azy ka dia lako tsiny aloha raha ny fangaro kely ny fanononako ny anaranareo. Zava-misy ato zao misy olona telo ny anarany ato tsy haiko nahatonga ny anarany telo ka dia ilana tsiny fa hotononoko izy tia sodra betaka dia mata premier ministre hatramin'le sakafo zay lena miaraka amin'ny jus solo mavomboaka liva rason mitondra lalana aotraotra valo lany tao amin'ny district ny Amboso rehefa manoratra ohatra dokotera makasifaka le matovoloa ny mamerina ny fiaravana ao atsika sy analeo eo amin'ny gouvernement zay tarian'ny le matoa lehibe ny gouvernement makasika ny life sy le privatona mba te-sitraka n'ilay tetikasapika izay amin'ny faritra Moroni indrindra fa district an'Ambosa amin'ny alalan'ny atao efa produitona ny varotra ny indostria fa io ihany koa ny fotodrafitrasa ny tolo lalana sy ny fizahatany satria izay tsy mamprodorona ny fizahatany eto dia resaka famprodorona zay. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka misy aserenao Ambosa dia efa tokony azo ampiasaina satria efa maro ny fitaovanao. Ny centre de l'éducation ihany koa efa tokony miasa efa nandritry ny volana maromaro efa volana daholo ny fitaovana amin'ireo. Ny any amin'ny ka ny district an'Ambosa rehefa nanao any didibotra forbe tenako dia tena maro ny zaza voan'ny hernie any tsy manam-bolany ireo ray aman-dren'ireo zaza ireo hany ka tsy zakan'olo tany intsony manao anazy ka mila ampiakana zany ilay fondation koa ary mba mangataka koa tenako mba hanomezana toromarika ho an'ireo dokotera ao amin'ny fiaserera hanatanteraka an'izay fitsabonan'ireo zaza voan'ny hernie satria misy any amin'ny telopolo any. Ny recrutement moa dia mangataka ny anaovana ny fangaranana fa maro ny dokotera sy dokotera mpanampy tokony ho recrutevana ao amin'izany atao hoe district an'Ambosa izany. Mangataka UNC ihany koa ny commune Landina ilaka volananitra zavakefaka satria ny olona samy fiterana dia matetika dia maty andalana voatonga ny amin'izany atao hoe tsy aserenana Ambosa izany. Ny vidim-panafody dia tsy maharaka ny fazakao hany ka lasa tsy manaraka ny fenitra ny fomba fivarotana fanafody fa dia kabraka sarany vato voatabia
eny an-tsena ka mila andraisana toromaty. Ny fanafody tazomoka dia tsy misy ny TDR, ny ACT, nefa dia manomboka miakatra ny tany tazomoka any amin'ny kominana Ambinandrano, Vohidahy, any Ambonitongo, ASD any. Eo anivon'ny fampianarana dia mangataka ny fangararana amin'ny resaka atao recrutement ihany koa fa maro ireo ENF sy ny FRAM tena mangetahita an'izay ka ireo atao hoe poste budgétaire izay efa nomenanareo dia mbola tsy manana anjara zany anivon'ny district Anamositra. Fotodrafitrasa moa dia ratsy avokoa ny any amin'ny tontolon'ny ambanivohitra ary tsy fananana tsy fahampiany dabitio ihany koa. Ministèren'ny rano efa misy etude maromaro tamina commune izay efa nomenanao tany amin'ny tourné Andina, Iadilalana, Ivory, Mahazina sy Ambositra Doleny ary any Ambinandrano sy Vohidahy dia mbola tsy misitraka rano fisotro madio efa eo am-pelatananao ny etude an'izay. Ministèren'ny délégué de gendarmerie efa vorona ny taratasy avy amin'ny commune izay anokafana ny poste avancé toy ny fahizay Marosoa, Ambohimanjaka ary ny brigady Andina sy Ambinandrano sy Tsarasotra. Travaux publics tamin'ny fony ianao mbola tany général dia efa mamy ihany koa ireo lalana izay efa no vita fitsinihana ka tokony mba amin'izao andro maministrana zao dia mba hisy ny fanatanterahana an'izany izay ao anatin'ny commune satria ny district Anamositra ny anisany ratsy lalana indrindra. Ministèren'ny indostrie nisy ny festival na toaka gasy, tsy voatery sotroina ihany ny toaka gasy fa maro ny vokatra azo avadika toy ny atao hoe fanamboarana ny arina fandrehatra ary misy ihany koa no tanora efa mahavita mamarika anazy ho lasa toy ny atao hoe ranomanitra ihany koa ka tsara ilana fanombarana izany ataontsika hoe fanatsarana ny atao hoe ny tontolon'ny secteur privé zay sy ngamba ny avy aty amin'ny tena kosotra. Solombavahoaka milarana fa 800 Solombavahoaka izy Olivier tany ao amin'ny district Ramantsara Ambesika Zifre. Misaotra Deputy Flo ary faly raha koa nareo membre gouvernement izay tarimy andriamatoa premier ministre ny premier gouvernement. Ministèren'ny rano mankasitraka amin'ny fiaraha-miasa ary eto izay dia mbola manamafy mahakasika ny ranomanitsara fampitariana afiagamany no agnanaova ny fotodrafitrasa ary izy ny fotodrafitrasa isitrany manitsara ranosotro madio. Ministèren'ny travaux publics efa hitanay hoe mahazo zahay amin'ny restaurant 2 izay amboarina ho vita maro no ampiarana ampiasana izany fanamboarana zany lalana izany mba fa satria misalasala be ny vahoaka any antoerana. Mbola amin'ny travaux publics ihany zahay dia mbola mangataka ny amakiara lalana atsarana ny lalana avy any Dinamena makao Manitsara. Ministre ny aménagement du territoire akasitrahana ny fahasahiana izay anaikitra ny resinao fanapahan-kevitra ny resinao mahakasika ny famerenana tany amin'ny vahoaka malagasy. Dia eto koa zany zahay andriamatoa ministre dia mba mangataka ihany koa ny anamorana ny fanefesana ny tany mpanjakana ny établissement public any ambanivohitry satria marobe ny olo mitsofotro amin'ny tany mpanjakana na amin'ny école zany na amin'ny CSB ireny. Ministre ny santé akasitrahany ny fanomezana ny équipement ny fitaovana ho an'ny hopitaly Manarapelitry any Manitsara. Ho vina marina izy otokana ary eto ihany koa izahay ramatoa ministre dia mbola mangataka ny ampiakarana ny comptany recrutement ho an'ireo bénévole paramedy izay hita fa maro be any anatin'ny district Manitsara. Ramatoa ministre ny fampianarana éducation nationale
izahay ty rabatro ministra dia mangataka ny any andiana farany zay endrina ny service conay satria tsy ety voatery izy fa eritaona retraite ny service co ary mangaty ihany koa izahay mba ijerena manoka ireo mpampianatra framba zay efa vetaona efa mitratra ny limite d'âge tsy voarecruté intsony. Andreo matoa ministre ny gendarmerie akasitrana ny fiaramiasa ary eto ihany koa izahay dia manamana mafy ihany koa ny fampitombona isany zandary tady finaminana agny Manitsara. Andreo matoa ministre ny enseignement technique makasitraka amin'ny fiaramiasa dia amizao ny tanora maro tsy anasa dia mangataka izahay mba anokafana centre professionnel en périphérique tahaka ny commune any Andohajano satria maro ny tanora tianatra asatanana tianatra formation technique. Andreo matoa ministre ny police pireneny efa nangataka ifiry zay eto mbola magnamafy ny anameza ny tomobila ho an'ny police pirenena agny amin'ny district amin'ny commissariat ny Manitsara. Andreo matoa raha matoa ministre ny fitsarana efa ratsy ny fondrany Manitsara ary fa marobe ny isany voafonja ao anatin'ny fondrany Manitsara dia mangataka ny anatsarana zany fonja izany ao Manitsara ary ny fitsarana ao Manitsara dia tsy ampy tsisy ordinateur tsisy imprimanty ka mitrazaka be ny famoagna didy am'izay fanamba am'izay tsy fampiany zay fitaovagna zay ao amin'ny tribunal Manitsara. Mangataka tomobile koa ny fitsarana ao Manitsara satria mandeha manao tribunaly makany be fandriagna izy ireo dia sahirana am'izany fivezivezegna ao amin'ny fitsaragnany Manitsara izany. Mbola aveliko ndray mandeha ny atao ministère ny aménagement du territoire hitatsika fa maro miasa ary mafy lezakanao tokony mba asiana recrutement direct ao ampiasan'ny topo sy ny domaine tsy maro izy regny fa misy ankizy da vita formation nefa personnel atsika tsy ampy. Makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy sorto tsy hoe za te hikely io zao verina indray zao narson atany fotsy tsy ndray fitenenana anao isika ihany no mampirotana ty zaka ty aty afa koa tika solombababoaka mitondra laharana fahazato 50 amby Saory Christian Thieo solombababoaka mitondra laharana fa 20 amby solombababoaka Dina Romianda lany tao amin'ny districtany Marotsesa. Satra ribato fuori garaba ribato prendista naremo membro di governance naremo petizioni a volermi dia namale di fangatana ne monteu na nitini de per fatta dei sorta zea affiliato con se after se tia takini voka se after se ma un luogo esempio magari che il ministro se volazionamento che l'Italia e o nível do Ministério de Tempo a dentro de parte tarif do Ministério de Tempo fati ambaxo magari tempo magari che il fluo di fare voce alla Repubblica Madagascar la non arrivato il ministro del governo il ministro Ariel Kua a non arrivato le fluo della Pirenena kutoka Manitsara etika ndio prefect of Fumba etika Pauliona mvoka fatla aktifura fatavosti na affaire kwa ni fera amzai fura fatavosti zai afa gavana ani Marotsesa bikaskini photograph efamisha photograph zai efa ni vilena watwana ni district ni Marotsesa ni mangatika zai ni angatantrana zani takani ifresca fabulena efa irumiatora mo zany tonga ny prendista ny ministre fabulena sy fiopena tam'izay fotoana zay tambony helicoptère nalaka ny velarantany izay ny dadasika ao Marotsesa fa tramando no sady mamokatra tsy dia milazisika loatra atsika moa fahavitantena ratsakapo
Ezahantsika zany a miatongafonyizay ajarina ny lemaka izay indrindrandrindra faritramando eto Madagasikara mba ho lasa sokotra Madagasikara. Mikasika lasa vaventy efa misy ihany koa vinavina ny fanaboarana lalana tamin'ny tanànany Maroantsaitra dia lalana goudron sy lalana tara. Eo ihany koa ny route du Soleil izay mampitolo anatin'ny RN5 mananarafaritra Maroantsaitra ka hatrany Antalaha. Route du Soleil zay ny filazana azy mangataka ny anohitsana izay zavatra zay. Eo anatrana zay ihany koa ny fampianaranam-bola. Efa misy moa tapaka tamin'ny filan-kevitra ny ministra ny anomezana ny université ny Maroantsaitra ezahezana ny anatanterahana azy amin'izay zavatra zay any amin'ny faritra Ambatosoa. Mikasika ny rano. Eo anatrana zay fa nisy ny tetipola natokana mamboarana rano fisotro madio tany Maroantsaitra ezahezana misy azy amin'izao dia ohatrany tsy terembeny loatra. Mikasika ny fitaterana ny faritarana seran'ny piramidiny Maroantsaitra satria maro mpizahatany satria tany be ala mikitroka sy biby izay fandritsika loatra izany masoala zany ka tokony hitarana ny serana piramidiny ahafahan'ny mpizahatany ampidi-pola amin'ny firenenantsika. Mikasika ny banque centrale tany be vola fanotrana ny Maroantsaitra sahirana ny mpandraharaha indray na ny vola sy mba ilay vokotra efa ampiarantana tantsaha anokafina banque centrale mba tsy hanimba ny vokotra antsika ka anaratsy ny kalitao ny vokotra. Mikasika ny fangatahana toy eo anivony gendarmerie prénina efa namempanao amin'ny fangatahana ny poste avancé en commune rurale Androndrona izay farambelopolo amby 100 kilomètre miala ny ville Maroantsaitra izay tany lavitra andrena iary miasa Ndahara. Efa nanampy zay sy ady amin'izay famatsiana falitso nananaovana trano vonjimaiky. Mikasika ny fampianarana misy EPP manara-penitra ao anjana zany efa latsika ny 50% ke zay ny fahavitany izay mila fitohizana satria ny jano ary efa nanampy koa zay fampianarana afanaovana trano sekoly trano vato izay eo anivony CEG sy manampy amin'ny alalany falitso amin'ny volana sy ady. Mikasika ny resaka fampianarana tekniky sy fanafarana arakasa. Maroantsaitra moa faritra mando be vokatra miangavy manokafana lycée agricole eo anivony zany lycée technique zany efa manampy ihany koa zay ny mofotrano tsy ampy amin'ny alalany volana sy ady amin'ny alalany falitso. Ny eo anivony faritra ny lafanimo izay hitantsika miantoko sy fotsajato ny fampiodena fiainatokatran'olona amin'ny faritra zay mando sy be vokatra. Efa eo sarina miezaka nataonareo hotohizana io fa kosa atao fahamarinana keto ny vokatra ratsy kalitao tompo aza avaina hitoky Madagasikara fa anisany sika anankiray mampirina ny vidiny arity firenenantsika ity. Mikasika ny fitsarana efa antitra ny fotsabeny Maroantsaitra izay mpamiandro ny tompoko la Philibert nanao azy ka mila fanavaozana. Mikasika ny tontolo iaina miangavy andriamatornisy ny fambolena sy fambolena tontolo iainana hijery ina zay saika natiko anao fa tsy henoko tsara izy ya voaraiko tsy marika ny kokoa nataonao terony honorable mitondra laharana député mitondra laharana fa zato telopolo telo amby honorable Richard Razafy Mitsuga bakeo Misaotra Monsieur le Président. Makasitaka natonisy ny vatra tamin'ny fiarahana mamaha ilay olan'ny toamboly amin'ny voanjo tany Menabe fa afapolo tatsaka. Manarakaraka an'izay ny nisy rano makasitaka koa tamin'ny fametrahana vola ara-pahamerana ambatonanana amin'ny forage dimy fa ny zava-bolay ny ahafahana misitraka amin'ny forage dimy. Ny travaux publics angamba andrimatoa prémiste no iatefany satria efa maro ministre nanaovana fangatana momba ny RN 35 zay fa mbola tsy vita foana ny RN 35 hatramin'izao nefa tsara fahitatsika andrimatoa prémiste
fa tena makaiky mahatonga ivato malaimbandy efa nateraka amin'ny toeran'iny ianao a ny tena mampalaelo amin'ny toeran'io mivarotra kisoa le olona ao amin'ny toerana mba handehanana miaraka le vohitra avy eo a le kisoa atao anaty camion dia asina taratarana dia ompony indray le olona mipetraka zany hoe le vidina kisoa zany atao freiny le tomobile indray dia miara-miakatra amin'ny kisoa sy ny olona anaty tomobile anankiray mampalahelo io toerana io monsieur le premier ministre dia aleo tena ny aminao mihitsy ny miatefa le R35 tsy dia lava izy io nefa manamora amin'ny fifandraisana atraty amin'ny grand sud rehetrarehetra makany Menabea mba tsy hihodina tsony any Atsirabe miandry vazo malaimbandy fa tonga dia manapaka ao malaimbandy efa tokony ho tonga amin'ny R35 amin'ny ministre de la voie publique mba angatana le point noir amin'izao fotoana zao aloha mba irahantsika mamasa ty fantatra fa fotoana fo zao dia mba mangataka eo amin'ny 5 km point noir zany mba ahafahana manatsara ny fivezivezery eo amin'ny ministre ny fambolena makasitraka tamin'ny fifanaraha-piarahamiasa tamin'ny voanjo tamin'ny Sina fa anisan'ny hamahaolana raha ohatra ka voahaja tsara le fifanaraha-piarahamiasa mahakasika ny ao amin'ny barazy Ambatomita dia fa atao ampisony lancement officiel amin'ilay étude ny barazy makasitraka monsieur le ministre iarana defio fa angatahana koa ny fandrizana ny lalana pisitra ao amin'ny Antsahakely Ambodipisitra sy Ambaton'ny Fanongoa zay ataon'ny défi ihany dia angatahana fiarahamiasa zay monsieur le ministre fa ny mahakasika ny Madagasikara indray dia lay agent de vulgarisateur amin'ny technicien fambolena sikiny commune dia mba entiretina tokony isy technicien indray satria ny ankamaroan'ny ingénieur agronome dia gestionnaire de projet ary miasa amin'ny birao fa vitsy ny ingénieur agronome tonga ny commune atsika ny eo amin'ny police pirenena dia makasitraka sy ny gendarmerie ary ny Folanda fa milamina ny district ny Ambatongandrahana fa ny tsy ampy amin'ny eo police pirenena dia fiara tena tsy manana polisy fa ny eo amin'ny gendarmerie dia lamina tsara ny fiarahamiasa ny eo Folanda keo tena mila moto satria lavitra le district ary raha azo atao dia asina drone mihitsy ny ampiasain'ireo miaramila reo ny eo ministre ny intérieur dia misy fokotany ao amin'ny commune Ambodipisitra fokotany valo efa 10 taona zao mampiasa kasia fokotany zareo nefa tsy manana fanendrena ny fokotany sady tsy manana fanendrena ny président fokotany fa sady valabona daholo miasa ataon'le président fokotany valo reo ka mba angatahana mba atao fokotany officiel io fa tanatin'ny 10 taona izy io dia 10 ihany fokotany voasoratra amin'ny commune nefa 13 fokotany eo ary samy mampiasa kasia fokotany daholo manao ny akta rehetrarehetra ka mba aloha régularisena amizay situation ny eo lafiny fiompiana dia mangataka abattoir izahay ary ny eo amin'ny lafiny maina dia mangataka ny hanapiana ny table bon ary jereo ny recrutement fa misy commune ray ao Ambatongandrahana efatra ny 20 ny mpampianatra fa raha ihany sisa ny mpiasa fanjakana any Mangataboangy tompoko ary ny eo ministre ny asa tanana sy ny tourisme dia isaorana ny ezaka ataonao fa nahazo iofanana daholo ny tanora fa ny angatahana dia misy rano mafana ao Ambatongandrahana mba hitanina amin'izay fizahantany hitanina koa ny amin'ny resaka fijerena ndreo tadavanala reo amin'ny resaka fizahantany amin'ny aratapia sy ny tadavateny-bohitra zay angamba dia makasitraka Andriamantofoa tamin'ny fahafahana amin'ny fitenena soriko Sulmabomboka nanto dia ya umena fitenena karena kuda aku sama ke dulu sebelah itu dia juga honorable Pamagina jika sempat mempunyai sempat ya. Coba sama tena menaro disukurutanan berarti cakwa ya laksir para karama naro ko sibobe dikuruto ko naro do bonus ditari. Oke. Coba kita betul.
Pamangina ianao honorable azafady. Zany atao vote commission zany mipetraka ao foana. Za tsy miala ny fiasana zany. Fa noho ny andraikitra hafa nanao somiany tsy nanakoroka raha ty. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, voteremo amin'ny gendarmerie. Amina protocole moto ministre ny farany nahazo vola be tabe indrindra gendarmerie 9 tonnes 300 kilos. Mba mangataka zay zany mba mena récompense ny gendarme andreny madame police madame brigade Betroka ville. Satria nampihena tsy fipetrapana atao tsy Betroka zavatra zay ny moto ministre. Dia mangataka koa zay zany mba hahazo tobily zany brigade sonary io sy ny brigade Betroka ville. Tsy sisy tobily zany Betroka io. Satria io no mahatonga ny tsy fipetrapanana zany zokan'ambony io amin'ny tantanan'ny Betroka zany. Todika aminao anamatoa ministre ny population. Nisy lalàna mikasika ny resaka varira zany tato fa lany. Ka zany misy lazary vaovao zany moto filoha. Asa oaiza zany mikasika ny resaka hoe lalàna mikasika ny resaka varira satria fa lany tato assemblée zavatra hoe moto filoha ka sara piava satria fa be tabe ny varira zao matimaty foana sakalakalakoa ny fotoa zao ka mendrika lofana zany za zareo zany moto filoha. Marina zay ny matoa ministre de défense monsieur marina teny député ny Beroa teo. Mangataka dia moto ministre satria hoe ministre de défense zay tsy miaro mpangala sy nampamono. Fa nisy famonona olo tao amin'ny commune ny Beroa tao amin'ny tapitantanandava zany olo efa tsapifianakafina ray vonona miaramila. Zay sy saina fa atao famotorana. Ka mangataka ministre de défense hoe mba velao mba meo alalana ny gendarme sy tribunal mangataka vola konsultany maramilao satria tsy voatery zany io gany zao sy zavatra tsy mety. Satria mampalahelo zany ny olo vonona fahatafo zay ny premier ministre. Mampalahelo zavatra zany. Satria misy sefony lehibe tamazao mitafika ao amin'ny tanety no miaro tsy mba miconstaté fa dia miaro be fahatafo fotsiny. Tsy mba hainy zavatra misy any fa dia zay teneny olo amindreo any dia ataony marina fa tokony constaté zany izy. Mampalahelo zany. Misaotra andeha toa ministre ny travaux publics. Fa mangataka zay satria hatramizao zany mbo tsy mandeha le reny 13 Betroka io sy am'le hoe point noir. Mangataka le tokoa satria ny fokoan'ny fanavaza atao Betroka atao dia fanazan'igny hoe somelasona atao zavatra zay. Nefa ny agesika tonga atao ny colas tonga atao tsy ahokozy ny am'zao zao. Dia voatsy anao copie-colonne atao koa zany sika hoe modération ny agent dia atao sotomina koa dia mazava ngavaraka sika fanavaza votofola am'zany. Misaotra ny ministre ny poste satria efa tanteraka ao amin'ny commune telo nangatantanao dia matao ministre poste ny resaka pilona ataony AS. Sotanao satria efa miezaka zany raha zavatra tenena aminao dia efa nananao zavatra zay zany. Amanamatoa ministre ny polisy sotra ny matao ministre satria zavatra nangatantanao zany saposa dia niazo daholo zany tsika Betroka zany. Andematoa ministre ny enseignement technique efa miandry ny fona Betroka mbo avy ao satria tagny moa zany no fianakavinao be tagny resaka zany anao ka ohatraka mitoboky satria mila mampasoa zany tsika Betroka zany. Misaotra ny ministre ny vata zay satria zay sy mijery hoe Betroka ihany magnano isaona zay fa ahafatsambava ty fampidiram-bola be tabe ao ny vahoaka malagasy zany hoe fampiakarana tsika afika lafiny zany. Tanapetraka manao ministre satria zava-dehibe amintsika fina malagasy zany. Ho amin'amatoa ministre ny tourisme parce que avike zany fa maromaro Betroka mbo mila misy zavatra zay satria farasy fa misy be tabe zay kataonao fa mampidodia Betroka koa anao. Ministre ny finance sotra ny matao ministre fatanjaka daholo zavatra ny fangatara eto aminao fa zavatra agatany kosa ministre sport paserevana ny tribune ny bastar satria fa nahameny ministre ny finance fa tokony mba manao koa anao ministre sport satria fa nagatanao benbezany zay fa matolika ao fa mety mahazo zay zany tsika Betroka. Zay zany bagatany aminao. Ho any amin'ny ministre rano entana ihany zavatra rahatiny matany ministre fa mba eka hoe mba ataova anakinaky ny fanaovana zany raha fotoadio zany. Farany dia farany misy bety. Raha matao ministre population anao voalohan'ny ministre tonga atao disika Betroka.
anao misy nanampy amin'ny amtsibetriko zany anao zany mendrika delala mena vesovaino satria laha voateny anao dia fatany betroko anao tonda voalohany ka sahala aminakay zany dia mampisy anao io satria tanora anao mitolona famakataka zany vatomizany fiaramay satria zava-dehibe amitsika betroko zany me dina misy raha maromaro tsara dara fotoa isika sombavabaoka sofiny sombavamboaka andray fitenena manaraka sombavamboaka Arsène Ratolo Janahary laharana fa 170 amzato. Saotra Monsieur le Président, le ministère de la Santé, efa tonga fitaovana amboloky, mila fitoeram-pandidy sy opération tsisy mpandidy zareo, mila fitaovana tour radiologie, échographie, scanner labisy, mila dentisterie ihany koa zahay, recrutement an'ireo infirmier sage-femme izay manodina any fampandehanana fahasalamana satria ao anatin'ny commune anaty district midongy atsimo misy SB raiky amin'ny folo fa dokotera anankiray ihany mety inspecteur ihany dokotera miasa ao misy anankiray bénévole ka dia mangataka ny firecrutena an'ireo mpiasa rehetrarehetra reo ny travaux publics RLT 18 efa nitenenina namako teo mandeha fanamboarana eo amin'ny PK 69 zany hoe 25 km tsy atongavana ny midongy atsimo fa avy eo amin'ny PK 0 mandrapahatonga amin'ny 69 tena tantara be tsy afaka ny tomobile dikan'izay mangataka ny anamboarana ny PK 0 ka hatramin'ny 69 zay sakana tsy atongava tomobile makany midongy atsimo ary ahafahana ihany koa miditra makany be fotaka araka ny nambara teo ny isan'ilay commune anankidimy zay tsy mifampitohy mila le baka anakefatra efa naverimberiko ihany monsieur le ministre mba mangataka ny jerenan'iny miaraka amina tetezana vitsivitsy ny ministre gendarmerie pirenena ovina novoaka ny décision mametraka ny brigade Tsoakobany sy Lavaranty sy fametrahana compagnie ho an'ny midongy atsimo ny ministre ny force armée mila pina miaramila miasa ao midongy atsimo indrindra fa izay apetraka ho benoniky marozano atanamiery ambodijoro tena mila metrahana miaramila satria ao foana manaovana jiry dahalo lalana ka dia mangataka ny fijerena fametrahana miaramila edina moa zany ny ametrahana azy eo satria tena antoko ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny district midongy atsimo fametrahana ihany koa ny miaramila raha azo atao eo amin'ny managnery toerana zay lalana falehan-dahalo raha possible ametrahana ka eo dia mahavanionana hatrany akora sy hatrany amin'ireo district manodidina misy ombony midongy atsimo zay mbola taraiky any beboko ny apahany olovelona amin'ny fomba ahoana monsieur le ministre no amerena anazy satria nisy hanatromby dia ny apahany ihany no averina zareo avy any tokony averina ny ambon'omby zay mbola taverina any ministre nyrany commune fito fokotany raiky amin'ny dimampolo midongy atsimo fa fokotany anankiroa amin'ny ihany misy rano zay azo lazana hoe rano mba azo ampiasana fa ny commune rehetrarehetra zany dia matsaka morony rano mangataka ny ametrahana forage raha azo atao amin'ny commune anakenina sy ny commune anankifito raha azo atao ministre ny éducation nationale courage anao madame fa mafimafy ministère io fantatsy farazana jany dia tantarana anao fa misy framba dimampolo sy fitonjato aminay misy piady anankidimy misy lista nalefatsika dia tena centrale nakany amin'ny sisco zay mikorotana mangataka ny anaovana ny apahabe maso vila ny apahabe maso aizahoaiza ny talimma aizahoaiza ny construction miaraka aminazy misy lycée faharoa ao midongy atsimo mba mangataka ny anaovana construction fakola izy io anisan'ny lycée zay taty farany olaolona lycée Lavaranty telopolopon'olona no anamboarana trano ao ministère ny enseignement technique monsieur le ministre hitanay niezaka ataonao mihetsiketsika anao fambatinay hetsiketsika makany aminay mba hanangana enseignement formation professionnel enseignement technique midongy atsimo fa ilanay zany misy ny
aménagement sy l'environnement, misy commune Sokotany tafiditra ao anatin'ny parka efa niresahantsika teto izy io. Dia tena ady satria mila ifamono ny mpiasan'ny parka sy ny fokon'olona le commune mihitsy no tafiditra anatin'ny parka dia tokony mba hitadiavantsika vahaolana fa sahirana ny fokon'olona mipetraka any. Ministry ny fiompiana ohatrina marina ny vidin'ny vaksiny. Ohatrina marina ny vidin'ny vaksiny, ny somary mahavariana kely ny vaksiny olombelona atao maimaimpoana, ny vaksiny ny alika sy ny saka atao maimaimpoana, fa ny io lasa lafo. Ka mangataka ny jirena mba hajanona amin'ilay vidiny amin'izao raha tsy maintsy anjo fa raha ny sitakay mba atao maimaimpoana ihany koa fitotovana ho an'ny tantsara. Misy ny atany vina mitondrina ny fanamboarana ny commune Nosofeno izay vita hatreo amin'ny 20 isan-jato. Hatreto izy miatona tsy manana toerana ipetrahana ny commune. Télécommunication commune anankiroa Soakoba sy Maliorano mbola tsy misy réseau téléphonique mba hampiozahay. Sotra tokoa. Lomboka larana fa zato fito ambin'ny folo zato Rasoa Nirina Marcelina district'ny Ambalabao. Mena divinity. Ie, isaotra dia matao filoha manao akory avy isika miarahaba anao indrindra dia matao premier ministre dia nareo gouvernement indrindra nareo amin'ny district ny Ambalavao izay tena miandry hatramin'ny marainy hoe ino koa resy mba hotaron'ny député-na io ao e. Nisy trandrahany ny raha hotaroniko eto dia efa fatanao aby raha matao ministre fa miandry ny raha hotaroniko eto ny vahoaka dia sy maintsy mamerina intihiany aho. Ananao anao fa te havy tamin'ny fitondrana teto anao dia novalianao ny fangatahana rano ny district Ambalavao. Nanao miasa haitao fa ny manao rano moa sa mba moramora dia teo ampanatarahana ny asa ngaya no nisy ny panina teknika isan-karazany izay namtonga ny fihenany rano anatin'ny district Ambalavao. Maliko eto fa ao district Ambalavao dia manana source-na rano anankiroa. Ny raika Atankelyvy ary ny raika ao Soarano. Io Kelyvy io no nataonay tao anatin'izay raha natao ministre dia araka ny tariko tao hoe ny forage lehibe indrindra izay atao hoe gros débit tao izany hoe namoaka rano be indrindra no nisy fahasombana io dia départ zéro ndraiky anay satria mamerina ny asa indray mandeha koa. Ka ho anareo vahoaka izao miandry amin'izao fotoana izao manao hoe misy mpitondra ve Ambalavao eto samy jery anay samy sotorano ty dia eto dia milaza aminareo fa samy magnerinery anay isan'andro isan'ora mieritseritsy hoe akory nisy toasika rano. Mangataka ny hanana raha mitao ministre satria ny source-ny rano tagna varasy izay avy amin'ny Kelyvy tokony hagnampy ny rano hatagny Soarano dia simba koa io io izay mirefy eo amin'ny 10 kilometre lasaka eo izay fangatahanay fanapiana. Andreo atao premier ministre isaorana ny fitondram-panjakana izay misy amin'izao fotoana izao ibahana kely resaka rano satria io ny problemanay Ambalavao ao. Efa nanometoky anay ny fitondram-panjakana fa hagnampy forage anankitelo amin'ny alalan'ny PAEP ao amin'ny district Ambalavao izay efa nidinay fotony ny chef de région nay mijery ny fomba hanatanterahana an'izay. Ministre ny mponina sy ny firaisan-kina eto dia mitoraka voninkazo anao satria hitany raha ataonao manerana ny nosy. Manatena fanapiana avy aminao ny district Ambalavao. Manana trano napela fa vitana eo tena trano soa be fa sa misy entana agnatiny ao mangataka mba ho okipena ny trano. Magnaraka travaux publics isaorana ny efa vita akasitrany ny mbola hatao ke sisa dia vita ny lalana anay Ambalavao namory hatombotonay amin'ny herinandro koa ny Ambalavao Ambohimahamasy fa agnasiniana avy zay mangataka anay ny commune andrefa mba hatao koa Ambinambiroa feno arivo. Sécurité publique
ny ao am-balavao ny ao amin'ny polisy araka ny taminao tamin'izay dia vao magnofa trano ny ao dia mangatako ngay fanampena fanamboarana trano force zarmé efa nitarina taminao tato hoe taloha ny somiaramila tao aminay tao fa misy koa amizao mangataka ny hamperenana an'io tia tambatsiko amin'ny fanavaozana sy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena no lansevanareo ny concertation ny tanora fendra mazendana anay dia zao nokaina tamin'ny fianarana ny tanora ny poditany anao ny asa sy ariary sy loso ny gebosolo mba vavahoaka rery dia pansika agnatin'io araho maso ny asa zay mpanaovanareo magnaraka fa manjary manahirana ny fantenany gendarmerie vitany ny taobilina ny zandary amboarinao trano mba sarahony ny CV sy ny kompagnie fa manjary mitrao koa dia manjary manahirana ny mercersanazy nisy ny enerzia anay am-balavao tena tany mafana mangataka parc solaire anay tagnapiana satria mita sy ny tanàna dia sa mahampy anay koa ny ziro no amizay hiany dia mangataka ihany koa anay ny transformateur amin'ny faritra mitapany andrefan'igny zay mingy efa lany lerako sota Sorma no rabia oli sorma. Oli ada. Surba moga itu adalah nafas 30 fituan. Surba moga pepe mishu. Yang ini disini akazwa. Mensagem presidente. Akazwa bersih. Muito obrigado, Primeiro-Ministro. Sim, Ministro Fulano da Boga, os andares, a polícia. Minha mulher é Cisfita Uva. E deu a vaga de Pedro, o Primeiro-Ministro, Cisfita Uva. Se não é a pessoa, não é uma peoase, mas é uma roça, não pagada. Ministro da Pessoa, Ministro, papel da técnica. Agora vamos dar aquele tubano e a namnai. Também de roca que dá-me ver ministro satia mitzada na udo. Ministro de energia. Agora vai dizer a mana yang sonau atau não valia nem que se valia. Mas a nós vamos ter ministro satia tan de que tu anda já não é que só se manda de se manda de jirnai. Mira 200 kW dai de mana tem mais aí. Mas ele disse que as vagas foram mamugas. Ada yang sonau valia para perder para que eu faça cimento para perder. Ministro do Interior, agora vai disputar nem quem não sabe, disputar quem não sabe, mula. Até sabe quem não disputar é. Tem mana hira ni asa, para dizer que o ministro satia não vamos falar saya, berarti na mesa que não na tsu. Ministro Santé, e para pensar que não já vamos doutor, até os outros não se não vale. Mas agora vai dizer que ada medicine speaker lain yang secara adil berjalan. Ni minister bicara. Satu nama dalam minister maaflah, saya kau apa budget lokal. Budget lokal ni funza awam naifa tena fa fanyuta tena sisa deliruta lais. Ni minister Filipina. Agora não se vai na piuca na piuca. Porque na noite não zero a. Satia yung bilay bat tengen ko na tinha seno na iraya. O tinha magada o ministro para piuca não. Fatiro yung van no mafuga. Ang fuga no foro. Mat yung bilay kan tinha não ang joan sa sa sisifad. Na diretora não as tsabian. Tercaga yung mulai da matu dia não tu pernah jadi tersendiri. Ministro de população, Pajero kaki valia fasahira za hayo. Bisa kafu valia si hospitali za sasa. Kama ngaga no za nje madame le ministre tiene wakaki. Ministro sera vai não só tinha nande kita va completar. Ministro sport agora eu bakatiaro yani não Pajero kaso apu kita não tem na yao papusa. Kama mantena não za hayo baha não. Ministro da República
mitony lalanay angamba hoe tampaka jikataralava mbengavy anao zahay mba hanoy anio ny ministra io fa najereny tany tsy misy domaine aminay ao mba miangavy anao zahay mba hijery anio ny fotodrafitsasa rehetsa ny ministera ao angamba hoe fotodrafasy-panjakana sy mba daholo tsy misy totanana fa miangavy anao zay monsieur le premier ministre na ianao azy mba hitokana an'izany na tsy afaky ny monsieur le président izany zany fa tena manahiranay ao akaiky ary ministre agriculture mangataky zahay mba hamenao masobolo satria mamokatsy ny ao aminay tena tsy misy mamboly voanjo zay mamboly iny fa ny aiki-manana tsy misy ka zay mba mangataky anareo hoe bankio ny ministre ny gendarme angamba hoe miangavy aminao zay monsieur le ministre fa mahafinaritsy avao koa anao antsoina mamaly ary mba jereo akaiky ity fangalana jandarme miasa tsara ty satria jeriteny aminareo any no tonteny fa mba jereo kosa ny gendarme efa miasa tsara izy ke mba tokony mba ampiakarina ny grade ny ministre polisy koa sahala am'izay ro polisy aminay any tokony amena avancement spécial satria tantezaky izy io nefa polisy koa miasa mba tokony fakasitsana nomay azy fa tsy havela am'izao avao fa zay angatana hoe ny polisy gendarme angatana tomabily maika de maika na moto romena azy ka zay no izy ka de misaotratsika makasika soranao honorable de soamoka mandray fitenenana manaraka honorable mitondra lalana faha 137 Soamoka Solo Fiara Lanto districtany Vohipe sotra amin'ny fitenenana androna tofoloa ao amin'ny fanabeazam-pirenena mila table banc maromaro zay ao volopeny toko tolo koa amin'ny fianarana zay tsy misy kafo sisikoanay aizao aizy efa ela no tadiavanay izy io efa sibo efelabetra am'izao mbola tsy vita ny mpampianatra PN9 efa mitotaly hatrany 1445 nenay ao ka mba mila fijerevana kely ny recrutement izy ireo ny ao amin'ny rano aizao aizy tompoko ny tetikasasika ino ao commune urbaine fampitombonan'le silibe-drano sy le fanovanany fasona rehetrarehetra hitaritana ny rano fa mijaly rano zahay nefa misy re rano akaiky eo mikasika ny fambolena misy tohodrano maromaro na barazy ao am'reto commune rural reto mba iangaviana mba hijerevana azy ifasy tananabo masoabe ilakatra zavondrafady sahalava amin'ny fahasalamana misy hôpitaly ao amin'ny Villependeville raha natao ministre nanaovasika visite tao izy ny asa aizao aiza tohiny izy fa sy elo nytohiny hatramin'izao mbola misy ny mpisabo any mba mivoatrany maka vola am'ireo fanafody izay voalaza fa zaraina maimaimpona indrindra am'resaka tazomoka mba mila jerevana akaiky ny ao fanazarinany tany sy ny fananatany monsieur le ministre somary lafolafo aminay le fanaovana ny opération faobe am'resaka fananatany iny 300 000 ariary ambany volo BDB mangataka zay mbo atao mamaim-pona izy io na atao mafisina fanaovana karatana zay nga mametimety koa aminay any de mba ampina fitaovana ny commune sirairay afana manao le karatana tompoko mikasika ny filaminam-bahoaka ny MDG sy ny ao amin'ny polisy pirenena ny bureau ny commissariat andriamato ministre tena ohatrany tranonako kely be tsy manao commissariat zahay fa tokony mba jerevana akaiky de ny amin'ny MDG moa zany ny fitaovana no sy ampy tompoko de ny olombelona koa sy ampy mba angatahana mba ho ampiana raha mety ny ao amin'ny atitany mitovizana ny volan'ireo ny tampikaraman'ireo
président fokotany sy ny lefiny a, eo ihany koa misy fokotany vaovao maromaro tsy haiko nanovazana politika izy io teo aloha fa ny chef district teo aloha nanome efa 11 mahery ny fokotany eo raha 830 teo aloha dia le vaovao zany am'izao tsy atany sy aparafara mba jerevana kely ny régularisation izy io andreko ministre mikasika ny plan d'urbanisme tena manao zay tiany atao le maire andremato ministre maire tsy azo iaina na hatramin'ny sena ny inona mila mba jerevana kely mba tokony ametraka plan d'urbanisme ao amin'ny aménagement mba hitira sy diso mba tokony mba asina kely fa lasa sambo manao zay tiany atao le maire ny ao fisarana raha matolo ministre tokony mba jerevana kely ny desample amin'ireo mpisara amin'ny raharaha tany satria any aminay misy masamy hafa azy kely satria misy atao hoe tany patrangena misy tany maromaro karazana zany dia matetika ny fisarana ty ny sara miresaka taratasy nefa ny any tsy manana taratasy aby le vahoaka any ambanivohitra rehefa mba misy azy tany diserdisy tany mba angatana mpisara mba andeha hidina ifotony izeriny tena zava-misy fa matetika misara amboniny dia victime foana sy manambola na rehefa hiatrika fisarana mikasika ny tany mamaritra tany mamaritra tanimbary mamaritra omby zay vao mahazo rariny mampimenimena ny vahoaka ao raha matao ministre fa mba iravina mba jerevanakaiky mikasika ny asa vaventy misy piste maromaro andriamato ministre mba mila jerevana efa ao anatin'ny tetikasy izy io asa mba aiza ho aiza mikasika n'izy io ilakatra zavinafady anaty lamvoa ivato savana mikasika ny serasera aisao ny serasera mivarotra manjaka be ny resaka kapokatapoka ao misy mivarotra mba sina fahandrika fa mampalelo ny ambanivohitra tapandreo ny kapoka amarotany ny vary sy ny zavatra amboasary atsisy fanidiny